Miobio an Jehovah ry tany rehetra, manompo an Jehovah amin'ny fifaliana, makanesa ao anatrehany amin'ny fihobiana. Tompo Andriamanitra rainay izay any an-danitra misaotra anao izay noho ny famindram-po sy ny fahasoavana lehibe izay arotsaka ao aminay. Ankehitriny ihany dia andre ny feonao izahay, mangataka ny fitahinao, ny fanatrehanao, ary aoka ianao no hiteny aminay ka anome voninahitra izao fotoana izao ianao, ary ianao ihany koa no andray izany voninahitra sy ny dera ny aja ny saotra izay asandatra izany. Ampafantaranay ny sitraponao Tompo malala, fa mihaino ny mpanomponao na an Jesosy. Amen. Ampifaliana no anolorana ny fiarabana amintsika tsirairay avy izay manaraka sy manatrika izao fotoana izao. Ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra ary ny fiadanana sy ny famindram-po amintsika tsirairay avy. Amin'ity andro manokana ity, andro maneran-tany ho an'ny mpisantatra. Fa 1 ny volana May dia fifaliana manokana ho an'ny departementan'ny tanora no manolotra manokana ny fiarabana ho an'ny mpisantatra rehetra manerana amin'ny Fédération Madagasikara afovoany. Miarabantsika ankizy rehetra ho tahin'Andriamanitra ny ankizy kely rehetra mba ahita famindram-po, fiantrana, fahasoavana avy amin'ny Kristy mandritra izao sabata mahafinaritra izao. Manaraka an'izany dia miaraba ihany koa ny ray aman-dreny rehetra, ny chef-tena rehetra izay miandraikitra ny mpisantatra tsirairay avy. Ombanareo any Andriamanitra. Ary amin'izao fotoana izao dia lohahevitra lehibe ny raisina ilay hoe fahazavana kely. Dia mba ho fahazavana amin'ny toerana rehetra, amin'ny faritra rehetra ny aventure tsirairay avy. Ary zany fahazavana izany dia hiainga sady ao an-tokantrano. Koa dia miaraba antsika mpisantatra rehetra mba ho fahazavana amin'ny toerana rehetra izay misy atsika tsirairay avy. Manaraka an'izany dia fifaliana manokana ny manolotra ireto mpisantatra kely tsika ireto, izy ireo no anatanteraka ny fandaharam-potoana rehetra mandritra izao fotoana izao. Miaraba anareo ary mirary soa anareo mba ho tahin'ny Tompo avita be amin'izany asa fanompoana izany. Koa mirary sabata mahafinaritra ary mirary ny fitahin'ny Tompo ho amintsika tsirairay avy, ny fahamasinan'ny Kristiany anafy ary ameno ny sambatan'olona amintsika rehetra. Ho fiderantsika n'Andriamanitra dia andeha ataontsika ny hira tiako ny mihira. Si tu puku, eni rafide.
Raha mbola eo amin'ny mpitsanganana isika dia manasanao aho handray ny baibolinao ka hamaky ao amin'ny Korinthiana 2:7-9. Korinthiana 2:7-9 amin'ny anaran'i Jesosy. Fa isika rehetra koa samy mitavatsy misarona dia mijery ny voninahitry ny Tompo toy ny amin'ny fitaratra ka ovana azo izany endrika izany indrindra avy amin'ny voninahitra ka ho amin'ny voninahitra toy ny avy any amin'ny Tompo dia ny fanahy. Miaraka hivavaka mandohalika isika. Ranaiza mitoetra any an-danitro, teranao izay fanomena tombon'androm-pahavelomana. Misaotra ihany koa izay fanomenao an'ity fotoana ity indray mba afaka mivavaka eto anatrehanao. Mifona ihany koa izay anireo zavatra tsy nentina ataonay teo anatrehanao. Mangataka aminao izahay ho anireo mpisantatra maneran-tany mba ho fahazavana ho an'izao tontolo izao. Tonoina mivavaka amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Isika dia tonga eo amin'ny fotoam-pivavahana fanatrasin'ny ambavolony. Andeha moka ny fanatrasin'ny ambavolony amin'ny toerana nasiantsika azy. Miaraka hivavaka mangina isika. Amen. Dia andray ny baibolintsika itsika amin'ny Jaona 1:7-9 amin'ny anaran'i Jesosy. Izao no ahafantarantsika ny fitiavany satria izy no nanolotra ny ainy hamonjy antsika ary tsika kosa tokony mba hanolotra ny antsika hamonjena ny rahalahy. I Jaona androzy dia efa maty ny vadiny. Izy no mitaiza ny zanany roa. Rehefa tonga nefa ny fiantsoana azy hanao asa misionera dia nanaiky izy. Misy nandefa vola izy fa tsy ampy ka nampiasa ny volany izy. Fony mampiely ny trakta sy ny gazety boky. Matetika dia tsy misakafo i Jaona androzy ka voany aretina araboka izy. Voan'izany aretina izany koa ny zanany ka maty. Kanefa nanio ny asany misionera foana izy sy ny famakiana lay. Efa sarotra tokoa ny fiainana amin'izao kanefa tokony avoiny vola sy ny fitaovana amin'ny asan'Andriamanitra isika. Aoka handany ny vola amin'ny fanompoana an'Andriamanitra isika satria ny hoe kristiana dia manahaka ny Kristy. Engany ny fanatrasin'ny ambavolony mba ataontsika aneho ny voninahitra an'Andriamanitra. Iaraka hivavaka isika. Raina tsara indrindra izay an-danitro. Saotranao izay nomenao an'ity marain'ity. Taio ny fanatrasin'ny ambavolony mba havita be amin'ny asanao. Saotra raha io. Amen.
Ndeha ataontsika ny larakira fito sy roanjato. Amen. Alohan'ny hanombohan'ny toriteny ankizy izay atao amin'ny santatra namako dia andeha atao ny hira oramamy. Mitaratra hazavana taka vorona kely atao hoe sohimanga. Sohimanga hoe korotiana faharotoko fatelo andiny fahavalo ambin'ny folo. Korotiana faharotoko fatelo andiny fahavalo ambin'ny folo. Amin'ny anaran'i Jesosy, fa isika rehetra kosa amin'ny tava-tsy misarona dia mijery ny voninahitry ny Tompo toy ny amin'ny fitaratra. Ka ho vanahazo izany antsika izany indrindra avy amin'ny voninahitra ka ho ao amin'ny voninahitra toy ny avy amin'ny Tompo dia ny fanay. Amen. Arabaina isika amin'ny santatra rehetra sy ny fiangonana. Nahatratran'izao sabata maneran-tany ho amin'ny santatra izao. Sabata miavaka, sabata mahafinaritra ihany koa. Fahazavana ho an'izao tontolo izao. Fahazavana ho an'izao tontolo izao. Ahoana ry na tonga antsika ho fahazavana an'izao tontolo izao hoe? Tsy afaka hitondra izao fahazavana an'izao tontolo izao isika raha tsy mandray an'ilay hazavana aloha. Mitondra an'ilay hazavana mandeha, izay vao mazava nandalovana rehetra. Miaraka amin'ilay fahazavana fototra dia tsy iza fa Jesosy. Raha Jesosy ho fahazavana ao, ho fahazavananao. Amen. Sohimanga. Vorona kely izy tia. Dao fa tahatsika amin'ny momba azy androany. Sy angalatsika lesona ihany koa. Andao aloha isika hivavaka e. Erika hivavaka isika. Jesosy eo, ataovy ho azonay ny lesona avy amin'ny sohimanga androany. Midira ny tsiaja mba ho tafita ny havatra. So tsara eo. Amen. Namorona an'izao tontolo izao Andriamanitra, ary tena nafinaritra tokoa ny namoronany azy. Ohatra hoe ny voninkazo,
biby isan-karazany. Ranomasina ihany koa tsy adino, ny voromanidina. Ary ray amin'ireo voromanidina ireo rakizy ny sohimanga. Fantatsy fa sambany amin'ny sofintsika mihitsy ilay hoe sohimanga e? Any Amerika misy azy ity, ary izy no vorona kely manidina miembotra. Ary toy ny vola 50 ariary lanjany rakizy a. Kely e? Tena kely mihitsy e? Tsisy toa azy. Ary ny farany a, dia manana fisotro rano hafa kely izy. Satria dia mamoaka ny lelany dia malaky izy rehefa misotro rano. Ny antony iresahantsika ny sohimanga dia noho izy manjelanjelatra ny lokony. Andao ataontsika hoe mamirapiratra mihitsy e. Rehefa taritsy ny hazavana nefa vorona kely io a, dia tena mamirapiratra tokoa. Ary miovaova ny lokony rakizy a. Mahay Andriamanitra, tena mahay izy. Jaona 4:7, 17-9. Jaona 4:7, 17-9. Amin'ny anaran'i Jesosy, raha nahafantatra ianareo dia ho nahafantatra ny Ray koa. Ary hatramin'izao dia mahafantatra azy ianareo sady efa nahita azy. Hoy Filipo taminy, Tompoko, asehoy anay ny Ray, dia ampy anay izay. Hoy Jesosy taminy, izay ela izay no efa nitoerako teto aminareo. Ka tsy mbola fantatrao ihany va ry Filipo? Izay nahita ahy dia nahita ny Ray. Koa ahoana no anaovanareo hoe asehoy anay ny Ray? Izay efa nahita dia efa nahita ny Ray. Fa maninona ka Jesosy no niteny an'izany e? Jesosy ne ka mampiseho an'Andriamanitra e. Raha tamin'ny toetra sy ny asa ataony dia mampiseho an'Andriamanitra foana izy. Ohatran'ilay sohimanga e, mandray hazavana avy amin'ny masoandro ary mampita sy mitaratra amintsika. Jesosy mihitsy anie manome voninahitra Andriamanitra e. Raha tamin'ny toetra sy ny asa ataony dia manome voninahitra Andriamanitra foana izy. Tonga amintsika ny havatra androany. Tokony maneho voninahitra Andriamanitra isika amin'ny alalan'ny toetra sy ny asa ataony isan'andro. Misy sarany ohatra iray ity ndao jerentsika. Hitantsika ve izy teo? Ny voaloha, misy ilay hazavana dia Jesosy. Ny faharoa, mijery ilay hazavana. Ny fahatelo, maka ilay hazavana. Ny fahaefatra farany, misary indray avy eo. Tsy maintsy mandinika azy anefa isika. Izay vao afaka maka an'izany hazavana izany. Dia tsy inona fa ny soratra masina e. Angatahako ny fanahy masina mba hanampy antsika amin'izany fanazavana izany. Amen. Vokatry ny fibandina ny maty a, dia mifindra ilay toetra tsara, toetran'i Jesosy e. Ny Baiboly. Fantatro fa manana zavatra tarasana amin'ny asan'i Jesosy isika e. Raha tsy teny fotsiny hoe nanaovany ny sorona ny tenany. Afaka mameno tsara indrindra ho any hafa koa isika. Amen. Afaka maneho voninahitra Andriamanitra raha velantsika hiditra ao am-potsika izy mba hanehoany toetrany. Antoloran'i Jesosy ary ny fotsika anio. Manasa Jesosy, manasa anao koa izy
mba hanolotra amin'ny fotsika ho azy. Famohana fotoam-pivavahana dia andeha ataontsika ny hira moa mifandray. Song
mivavaka isika. Jesosy io tean'olotra mifonay anao anio. Amboary ny toetranaisy ny asanay mba ho lasa tara-pahazavananao zahay. Mba ho mendrika anao. Sao tsara eo. Amen.